je suis Aileen Akbar Ali, la fondatrice de Made for Women. L'objectif de la société de Made for Women est d'améliorer la vie des femmes malgaches à travers l'art malgache. Cette année, pour cette très belle journée mondiale des femmes, on a mis en place une convention entre le ministère de la Population et Made for Women. Cette collaboration sociale est pour la promotion des droits des femmes, pour améliorer la vie sociale des femmes et des filles, surtout celles en situation de vulnérabilité et les survivants de VBG. À travers ce programme social, on donne des cours de formation à ces femmes-là à travers le crochet et les traditions malgaches. Et grâce au ministère de la Population, on a aussi de l'aide sociale et psychologique pour entraider ces femmes dans leur vie quotidienne. Omekany anarako isan'ireo vehivavy miasa ato Made for Women aho manana tombony be dia be izay ato satria mahazo fampiofanana ho amin'ny resaka fikajiana ny fitantanana ara-bola sy ny fikajiana ny tontolo iainana. Afaka mizaka tena tsara amin'ny lafiny rehetra, afaka mahazo fampivelarana kokoa ny maha-olona. Ny asa vitanay ato dia misy etikety, misy ny tantaranay. Hoe na manao ahoana na manao ahoana olana dia vehivavy afaka mahavita zavatra tsara ary afaka ireharehany izany. Hafatra kely, mila manana finiavana isika vehivavy afaka manampy ny hafa ihany koa ary manome ohatra tsara ho an'ny hafa. Vao bevoka dia nilaza amin'ny rain-janako, nanomboka teo dia onjonjoko sasa mirero ny fiainako. Tena natsiaro maivamaivana ny torohevitra nomen'ny CECG satria io ivitoerana io no nanoro anahy hoe afaka mitory eny amin'ny tribonaly ako na tsy vita soratra ary izay mba ahafahako mahazo solon-tsakafo sy saram-pianarana any amin'io rain-janako io. Dia manaraka izany koa isan'ireo vao antso anaraka ity fiofanana arak'asa ity za tsy inona akory izany fa ity fanaovana broderie crochet amin'ny rafia ity izay atao aty amin'ny Made for Women Anosy Vavaka Ambohimanarina. Ny orinasa Made for Women dia manana tanjona mba hamorona asa ho an'ny vehivavy. Ohatran'ny izao zao ny fiatombohan'ny asa amin'ny vita amin'ny rofia, hanatsanganana poketra ohatran'izao sy karazana modely samihafa. Ny vehivavy no nalaina ho betsaka miasa ato amin'ny orinasa satria hita fa betsaka ny olana amenjady amin'ny vehivavy, ny herisetra maro isan-karazany. Dia izay no nahatonga ny Made for Women naka hoe priorité ny vehivavy. Dia andraikitry Made for Women ny mamorona sy manome asa sy fampiofanana ho an'olona tsirairay izay ato mba hampivoatra kokoa ny fiainana. Amin'izao vaninandro misy antsika izao dia mbola maro dia maro ny vehivavy amin'ny taona isan-karazany no tsy mahasahy miteny, mihiboka ny zavatra manjoana azy. Nefa tokony ho fantatra fa efa misy ny vahaolana ao anatin'izay ady amin'ny herisetra izay. Inona moa ny ataontsika hoe herisetra? Ny herisetra dia misy karazany efatra. Misy ny herisetra ara-nofo, ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-fiariana ary ny herisetra ara-tsaina. Koa rehefa natao ny heritreritra atao anatin'izay rehetrarehetra izay dia anisan'ny fomba ahafahana miady amin'ny herisetra ny fizakan'ny vehivavy tena. Koa dia izay no nahatonga ministera hiara-hiasa amin'ny orinasa Made for Women. Tiana marihana izany fa ny ministera nimponina ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy dia efa nametraka ivitoerana izay ahafahana mametraka ireny fitarainana ireny, afaka mandray antso ary afaka manome torohevitra ho an'ny vehivavy izay hiara-ny herisetra voatanisa teo. Toy izany ny centre d'écoute et conseil juridique, ny centre de prise en charge intégré ary ny ligne 813 izay iarahana amin'ny tompon'andraikitra maro samihafa.